Miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Voninahitra sy tena natolotroko an'i Jesosy Kristy tombelona avy Nazareta. Eto dia fitaovana ampiasaina hitondra ny sakafo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sakafo feno hery, sakafo feno fahasambarana, fiadanana ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Ny fahasoavan'ny Tompony nirotsaka ao amintsika any amin'ny anaran'i Jesosy. Ndaotsika hiaraka hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ametsaka izay tenin'Andriamanitra ampelantanany tompo. Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra raina io. Isotranao izay Jesosy anomeno izao fotoana izao Jesosy hiarahana eto indray tompo. Misaotra Jesosy amin'ny izay rehetra mpitondra teny ary izay rehetra andeha teninao kosa dia isaorana ianao Jesosy Kristy izay nampiasa fanaka rehetra ianao Jesosy hiheno sy handre Jesosy Kristy teninao eto tompo. Koa mamindra fo aminay kosa Jesosy izay rehetra nataonay sy izay rehetra vitanay kosa tompo. Hosorony ohatra ny hery fanenao masina izay Jesosy mametraka ny teninao ty tompo ampelantananao mahery Jesosy Kristy. Koa hiasa fatratra anao Jesosy amin'ny alalan'ny hery fanenao masina hanazava sy hanositra anay tsirairay avy Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amen. Ndatsika raha maki ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jona tokony 5:10. Vaketsika ny teny 9:1 hatramin'ny 4:9. Araka ny tenin'Andriamanitra eto, araka ny lohatenin'Andriamanitra eto dia ny fitiavany ho lehibe indrindra. Amen. Vaketsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny 1:1 eto. Izany zavatra izany na dia efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao no didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny aina hamonjy ny sakaizana. Ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiako anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompony tsy mahalala izay ataony tompony. Fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no ambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haharetany vokatrareo mba homeny ray anareo izay rehetra angatainareo amin'ny anarako na inona na inona. Zany ary ny teny tompo dia voninahitry Jesosy Kristy reriana. Halleluja. Amen. Araka volazan'ny ten'Andriamanitra eto hoe ny fitiavany ho lehibe indrindra. Eny tena hoe didy lehibe indrindra dia ny fitiavany. Araka ny ten'Andriamanitra eto amin'ny 1:10 ka hatramin'ny 2:10 eto hoe izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao ny didy mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Halleluja. Ny fitiavana no lehibe indrindra dia mba ny hifankatiavatrika. Eto raha hoe raha ny fifalian'i Jesosy Kristy no ao amintsika dia ho tanteraka amintsika zany fifaliana zany. Koa raha Jesosy Kristy velona ao anatsika dia ny fiadanany no hanapaka ao anatsika. Fa raha Jesosy Kristy kosa tsy velona ao anatsika dia tsisy fiadanana ny ao amintsika. Eto ny didy lehibe indrindra izay napetraka an'i Jesosy Kristy dia ny fitiavana no lehibe indrindra ary ny fitiavana no mba hifankatiavantsika tahaka ny tiavana antsika. Fantatsika fa ny olona ray tsisy fitiavana dia andrakazakany ratsy. Ny olona raiky tsisy fitiavana dia tsisy fiadanana, tsisy fanetretena ao anatiny. Mahory lalandava ny fiainana. Satria tsisy fitiavana, tsy mana fandeferana, tsy mahay mitiany sasa, tsy mahay mizara. Dia ohatrany hoe fahafatesana hoe ara-panay zany hoe amin'ny haratsiana no andrakany ao anatiny. Ny olona feno fitiavana dia tena hitanao hoe fivelomana Jesosy Kristy ao anatiny. Fa feno fiadanam-po, fifaliana lalandava ao anatiny, ao amin'ny fiainany. Ka noho izany hoe izay didy napetran'Andriamanitra eto le mba hifankatiavatsika. Andriamanitra tena hoe tiantsika Jesosy Kristy. Tsy mba nanavakavaka antsika izy. Na samby kolerany aza antsika, na samby loko fiaviany, na samby tany fiaviany, na samby finoany majora amin'ity tany ity, samby ny tian'i Jesosy Kristy. Tsy nisy navakavahantsika. Ary samby mitovy eo anatsehany.
tsy misy ambony, tsy misy ambany, tsy misy alana. Araka voalaza ny ten'Andriamanitra eto amin'ny 7:10 milaza hoe tsy misy manana fitiavany lehibe noho izao dia ny manolotra ny aina hamonjy ny sakaizana. Halleluja. Izany no mahafitiava lehibe indrindra azy. Mety manontany tsika hoe ataoko akory Jesosy no hanolorako ny aiko hamonjy ny sakaizana. Ahoana ny mahafitiava lehibe azy hoe hamonjy antsika ny aintsika koa no hatolotsika hamonjy antsika ny sakaizantsika. Kanefa Jesosy Kristy eto nanolotsy ny ainy izy no hanavotany antsika sakaizana, no hanavotany an'izao tontolo izao. Tsy nisy nataon'i Jesosy hoe atolotsiko ny aiko ty hamonjeko any Madagasikara ihany, natolotsiko ny aiko ty hamonjeko any ihany, fa natolotsy ny Jesosy ny ainy no mbona tena amin'ny azy fijaliana no hanavotany ty zao tontolo izao. Tsy nanao ny tia hoe finoana ihany no hoe ataontsika finoana ihany no hoe hanolorako ny aiko, fa an'izao tontolo izao dia nanoloran'i Jesosy Kristy ny ainy ary dia kapoka taminy, nanavotany, nanasitsanany, nanafahany izao sy anao. Nitorotoroa nivangoa nasitsisitsiky nalaina baraka nenjekenje, tsisy ratsy nataon'i Jesosy Kristy. Tsisy ratsy nataon'ny Jesosy Kristy. Kanefa tsy nanao ny tia Jesosy Kristy fa nitateraka zay teniny nataony faminany Isaia. Tsy nihemotra Jesosy Kristy fa mba hanatanterahany zany dia tsy maintsy nitanteraka. Fa raha tsy nitiatsika Jesosy Kristy, mety tsy ho nataony zay, mety tsy ho nitanterahy zany. Fa noho ny fitiavany Jesosy Kristy dia nanombona ny ainy tena amin'ny hazo fijaliana vita. Noho ny fitiavany amiko sy aminao, fitiavany izao tontolo izao, tsy misy na karaza finoana ino i. Mety karaza finoana, tsy haiko karaza finoana mitsanga sinosino i, ny samby tiany, ny ainy natolotsy no hanavotany izao tontolo izao. Tsy navakavahany hoe zao hanafaka any Europy avao na hoe hanafaka ny Amerika na hanafaka ny Afrika, fa manontolo maneranty izao tontolo izao dia tena nanombona ny ainy Jesosy Kristy hanavotany izao tontolo izao. Tsy misy navakavahany na koe halana, fa tiantsika rehetra ary tiany koa tsika mba hifankatia tahaka ny tiavany antsika, tahaka nanolora ny ainy tena amin'ny hazo fijaliana. Dia zany tiavany izao sy anao mba hanolora tsika ny aintsika kosa hamonjy ny sakaizatsika, ny namana, ary mba hifankatiava tsika. Tsy fitiava fiatsaram-belatsy, tsy fitiava ety ambava, fa Jesosy Kristy tena hoe ainy foiny. Dia zao sy anao dia ino mba tokony hoe afoitsika, hamonjetsika amin'ny sakaizatsika. Ary Jesosy Kristy tsisy nanavakavaka hoe raha laika na hoe ty zanadrahavaviko na ty manaka an'izao, fa zao tontolo izao dia namoezan'i Jesosy Kristy ny ainy. Ka zao sy anao mety hoe afoiko ny aiko raha ny tamporaiky amiko, raha ny rahavaviko, foiko ny aiko raha ny anadaiko na hoe ray aman-dreniko, fa ny namatsika dia tsy atao hoe ny tamporaiky amintsika, natao hoe nofo raiky amintsika, fa tsika zao rehetra zao avy amin'ny santanan'Andriamanitra Jesosy Kristy tsika dia mpirahalahy sy mpirahavavy, no atao hoe mpisakaiza, no atao hoe mpinamana, mpihavana, mpiray tampo amin'ny tontolo ara-panahy. Zava-dehibe zany dia ny hamonjy antsika, hanolora antsika kosa ny aintsika ny sakaizatsika. Mety manontanytsika hoe ny aiko dia izao. Vakitsika ny teny eto amin'ny 7:10. Ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiako anareo. Halleluja. Eto tsika manontany hoe ataoko akory manolotsy ny aiko ny sakaizako. Jesosy Kristy manao ny tiantsika hoe itsika no sakaizana raha manao araka izay andidiana antsika.
ino ary ny tokony andidian Jesosy Kristy antsika dia hanao ny sitrapony. Ny hanao ny sitrapony, ny sitrapony no hatao fa tsy ny sitrapontsika, tsy izay tiantsika hatao no hatao. Tsika no hikomandy ny fiainantsika fa Jesosy Kristy no hanapaka, Jesosy Kristy no hanjakazaka amin'ny fiainantsika rehetra. Ka ny sitrapony no tokony hataontsika. Inona ny sitrapony Jesosy Kristy? Dia baibolinao, hanao ny sitrapony, hitory ny filazantsarany, hamonjy ny sakaizantsika izay mitady fanampia iny ihany, mitady antsika hampahery azy. Mety maro zavatsa ilainy namatsika any ambadika any, ary volaniko eto hoe tsy namatsika taporaika amintsika, fa na olo ina milala eny mety mitady fampaherezana izy, mitady fanampia amin'ny fiainana, dia hamonjy antsika atolotsika kosa ny aintsika ho any sakaizantsika. Raha teo sakaizany Jesosy Kristy tsika, fa raha tsika teo sakaizany hafa, hanjakazakany ratsy, ho mety reberebe ny fitapitana amin'ny zava-dratsy. Izany no olona tsisy fitiava dia hanjakany ratsy, mifanohitra foana isan'andro. Rehefa ataony zava-dratsy, ino anovako an'iny? Tsisy fanetretena, tsy mahay manetretena fa be mokondoha avao isan'andro. Hantady hanohitra avao isan'andro. Fa izao, raha tsika teo sakaizany Jesosy Kristy, aoka tsika hanao zay zavatra rehetra andidian'i Jesosy Kristy antsika, dia hanao ny sitrapony, handeha hampahamarinana, hijoro amin'ny fahamasinana, hidera azy, hankalaza azy, hanome voninahitsy ny anarany, hiantsa azy maneran'izao tontolo izao. Maro ny sakaizantsika any mitady tsy mahalala hoe ia Jesosy Kristy io, firy Jesosy Kristy io. Maro ny olo any mangetaheta te hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra, te haheno ny feony, manao akory hoe olo maheno feony Jesosy Kristy izao, te hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Maro olo any tena hoe mangetaheta. Dia atoloro ny aintsika monjo ny sakaizantsika. Ndao tsika samby iray fo iray saina. Hanolotry ny aintsika hahafoy na fotoana, na lera, mba hatolotsika, mba hanjesy lahatsolontsika, mba hitory, mba hamonjy. Mety maro tsy hoe hitory ihany, fa na ny fanampiana olona, mety any olo sahirana. Na ariary folo aza tsy fohy ameno olo, aiza no hanomezako azy ariary folo. Ny ainao tsy fohinao ka jalao, ariary folo fohinao amenao olo. Dia tsy maintsy misy zay hoe ny aiky ny jalafolo, dia ahoana akory hampisan'izay, hampandehan'izay. Satria tsisy fitiavana ao aminao, fa la fitiavana manjaka aminao no lehibe ao aminao ao, mety vitanao zay. Vitanao mangalaka antsasakaramanao. Vitanao mizara amin'izay rehetra aminananao ao raha misy ao aminao ao. Vitanao mahafoy ny fotoana, mahafoinao ny zavatra tokony ataonao, fa amondrenao ny namanao, amondrenao ny havanao, ny voazininao, ny olona rena amin'ny lalana rena. Fa ny olona tsisy fitiavana, tsy mety hanetsy tena izy hoe, raha zao handeha hitory ny tenin'Andriamanitra ohatra zao amin'ny lala eny hoe, tsy ataon'olo manakan'izao adala. Ny olona tsisy fitiavana, Jesosy Kristy tsisy fifaliana, tsisy fiadanany, tsy velonao anatiny Jesosy Kristy. Tsy maintsy hanohitra foana izy. Ho be mokondoha handa zay rehetra ampanovy azy. Zany olo tsy sakaizan'i Jesosy Kristy satria tsy manaraka ny didiny. Ka raha teo sakaizan'i Jesosy ianao, dia raho ary ny didiny. Dao tsika toizantsika ny ten'Andriamanitra eto amin'ny 7:10. Tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra raiko tamin'ny raiko no ambarako taminareo. Mba mahitaky nama tahaka an'izay ve ianareo? Mba mahitaky nama tahaka an'izao va tsika? Mba mahitaky nama tahaka izao va tsika? Tsy ataony hoe ho mpanompo itsika, tsy ataony hoe mpanompo itsony, tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala
izay ataon'ny tompo fa efa nataoko sakaiza ianareo. Dia tsika ilay sakaizan'i Jesosy Kristy. Mba mahitaky nama be fitiavana tahaka an'izany ve tsika nahafoy ny ainy. Namatsika mety havandy amintsika, renitsika mbola havandy amintsika, vaditsika mbola havandy amintsika, mbola havandy amintsika. Satria olombelo tsy tanteraky, tsy maintsy misy fitapitaky ny ao fikany ao. Hoe ifatika mifatika izy tena matoky aniano fa tena hoe tsy hamitaka izy, tena matoky aniano. Aza matoky tokoana fa Jehova Tompoandriamanitrinao no toky izy. Atokio. Izay Jesosy Kristy namoy ny ainy. Raha te hatoky te hanasakaiza marina anao tsy hamitaka anao no havandy aminao, dia Jesosy Kristy ilay tena meilleur ami. Meilleur, plus que meilleur mam Jesosy Kristy. Sakaiza mara. Ny vaditsika mbola handainga atsika. Ny ray aman-drenitsika mbola handainga izy. Fa Jesosy Kristy tsy handainga aminao zany. Tsy hamitaka anao zany. Ary tsy hivadiky ny fanekeny ny teny nataony taminao. Tsy hivadiky aminao. Tsy hivadiky velively zao Jesosy. Ka raha te hanasakaizana anao, te ho namany, te ho akaikiny anao, dia zao ary. Araho ny didiny. Tandremo ny didiny rehetra. Dia tena hoe ho sakaizina eo akaikiny anao. Ny tsara mananaman'i Jesosy zany. Mindray anao rehefa mandeha amiray na fa miteny ray anao tan'olo hoe miresaka adala ty efa miteny vola raiky. Tsy miteny raiky anao fa miresaka meilleur aminao. Tsisy mahalala hoe mety meilleur aminao mbola misy olo miteny aminy hoe ihany ina ne manahaka an'izany. Mbola mandoto anao any. Fa iza no handoto anao any amin'ny Jesosy any. Ary iza no afaka hiteny amin'ny Jesosy ao hivolanao hoe any namanao no manahaka an'izao. Tsisy. Ary tsy hisy. Fa Jesosy Kristy tena hoe meilleur ami. Halleluja. Halleluja. Teraina anao Jesosy. Tena meilleur ami anao Jesosy. Efa nataon Jesosy sakaizantsika fa tsika ro mivady. Tsika ne ro mivadika. Fa Jesosy tsy mba mivadika zany. Vadibadika foana tsika na nitentsika Jesosy tena hanao ny didinao, tena hitanjina Jesosy, tena hanao an'izany. Afaka un mois peut-être, un jour ihany nomeny Jesosy anao. Fa mivadika tsika eo no ho. Halleluja. Raha toy izay tsika ny ten'Andriamanitra eto amin'ny fahafolena. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy ianareo. Ka nanendry ianareo mba handeha sy hamoa ary mba hahareta ny vokatsareo. Mba homeny ray ianareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Halleluja. Dia raina anao Jesosy. Dia raina ny anaran'i Jesosy Kristy tony velona avy Nazareta. Hitatsika eto. Tsy tsika no nifidy azy, fa izy no nifidy antsika. Ka tsika izay efa nofidiana, efa nataon Jesosy Kristy hoe ho sakaizana. Ary hitadiavana eto mba hitandremantsika ny didiny hanao ny sitrapony, dia mba handehanantsika ampahamarinana. Handehanantsika ampitiavana, ampahendrena, mba hamoa atsika. Efa namoa vetsika, efa namonjy ny sakaizantsika vetsika, izay tadiavin Jesosy hamonjetsika ny namantsika eto. Ho ino mba ny vokatsy azo ny avy tamintsika totsika tamin'ny vola raiky ty. Mety un jour, efa nandresy lahatsy olo vetsika, efa nitory vetsika, efa nampahery namatsika vetsika izay mitady izay sahiranany. Ny havatsika rehetra, izay any sahiranany, ino ny vokatsy ny azo tamintsika teo. Halleluja. Ko raha nahavokatsika, amin'ny Jesosy Kristy any valy ny vokatsika rehetra. Fa tsy ho sasapoana ny fikelezanay tsika, tsy ho sasapoana izao rehetra ataotsika, izao asa ataotsika zao tsy ho sasapoana. Izao fanompoatsika ataotsika amin'ny fiombonana ty tsy ho sasapoana, fa izao rehetra zao mitondra vokatra ho antsika. Ka izay rehetra vokatsy izay raka ny ten'Andriamanitra eto hoe homeny ray ianareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarany Jesosy Kristy na amin'ina na amin'ina.
raha tsika mamokatra. Fa raha tsisy vokatra akory amintsika fa hoe efa tsika ny fidiana, efa nandrainy Jesosy Kristy tompo sy mpamondro ao fiainantsika tsika kanefa tsy mamoa. Fa eo tamin'ny nandresantsika eny malazolazo eo. Jesosy Kristy mitady irehetantsika. Aiza ny voninkazo rehefa tsy tondraha rano, tsisy rano le fiainana manjakizay. Rehefa tsy tondraha rano voninkazo dia tsy halazo ve? Malazo ny voninkazo rehefa tsy tondraha rano. Ko raha te halazo tsika hoe maina eo, malazo eo, tsisy rano, tsisy ino. Lay tenin'Andriamanitra lay rano, lay mofinaina. Ko raha tsika zany hoe te halazo na zay zavatra zay eo, tsy te hamokatra, dia eo, maina eo. Fa raha tsika kosa mamokatra, ninina zay rehetra angatahintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ho azotsika zany. Arakaraka ny vokatsika, arakaraka ny firoboroboatsika, arakaraka ny firehetantsika, araka ny ten'Andriamanitra eto, ninina zavatra angatahintsika, na mivavaka na aminina dia ho azotsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Ko atolorony ainao ho ansakaizanao, atolorony aitsika ho ansakaizatsika. Aza mianjy ny maraina, afaka maraina. Mijoro amin'ny fahamarina. Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao, fa ny fitiavany lehibe indrindra. Mifankatiava isika rehetra. Tsy fitiava fotsiny ety amin'ny lela. Tsy fitiava fotsiny filana sitraka na vavolombelo na amin'olona na amin'izy, fa amin'ny Jesosy Kristy no mikaonty. Tsy ataoko ty ho hitany namana ihany hoe ataoko ty hilako sitraka amin'ny ihany. Ataoko ty hilako sitraka amin'ny olombelona rehetra. Aza mila sitraka amin'olo raha vavy sy ranadahy. Aza mila vavolombelo ho an'olo hoe izao vavolombelo. Rehefa ho natrehan Jesosy tsy hitady rakotona rabe anao vavolombelonao. Tsy mitady rakotona rabe anao ianona irakotona hitakahy. Izy ny vavolombelo, tsy hitady anjana anao fa ny tenanao eo anao mizaka zay ny vokatsy nataonao tamin'ity tany ty. Izy rehetra nafafinao eto dia tsy maintsy ho jinjainao. Koa izany, aoka tsy fitiavana fotsiny kosa no itiavantsika an Jesosy Kristy. Manompo aho hoe atao teo hita hoe manompo aho. Fa tompoy Jesosy Kristy any amponao, fa tsy ti ambavanao hoe manompo aho. Manompo aho hitany ano anao zipo lava be. Manompo aho hitany ano ilanjalanja ny andehany am-piangonana. Fa ho hitan'olo fa tena hoe manompo aho, fa tena hoe raha manompo anao tompoy atsamin'ny fonao, amin'ny fanainao. Tiavony Jehovah tompo Andriamanitrinao amin'ny fonao, amin'ny fanainao, amin'ny fisainanao rehetra. Ary ny tiavony namanao tahaka ny tenanao, fa ny fitiavany no lehibe indrindra. Ary zay didy rehetra napetrahan'Andriamanitra dia ny fankatiavatsika. Aza manavakavaka hoe finoana ihany ty, na hoe aza manavakavaka hoe tany fiaviana hafa ty. Fa samby raiki tsika rehetra, samby mitovy eo anatrehan'Andriamanitra. Aza manavakavaka hoe ity rakoto, ity manaka an'izao, na adaladala na vavy raiky ty, na namana raiky ty manaka an'izany. Fa samy mitovy tsika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Manandanja ary tena hoe valeur eo anatrehan'Andriamanitra. Valera tsika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Tena valeur tsika. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny fisiako zao senao amin'ity tany ty. Ary sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra namboarana atsika amin'ity tany ty. Tsy atao fitaovana fotsiny ny fisiako senao amin'ity tany ty. Fa atao hanova ny sitrapon'Andriamanitra. Hanova hanompoan'Andriamanitra. Io fotsika io. Io fotsika io ny takian'Andriamanitra amiko sy aminao. Hifankatiava isika. Hifankatia isika. Hifankatia. Fankatia isika tahaka ny tiavany Jesosy Kristy. Zao sy anao. Halleluja. Halleluja. Araka faranako ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny Jona
5:10 ihany amin'ny 7:10 dia izao ny tenin'Andriamanitra. Izany zavatra izany no andidiako anareo mba hifankatiavanareo. Halleluja. Fankatiavatsika raha vavy sy ranadahy. Tiavo, na dia ahoana izy, tiavo. Jesosy Kristy ny tiantsika, tsy nanavakavaka zany izy. Nanreny aza vehivavy Samaritana nivonjeny ny antonany. Reny aza, reny amin'ny lalana, reny ny antonany. Nan'olona reny amin'ny lalana na maloto manao akory ny antonany. Ka tsika re andeha hitory ve andeha hitory amin'olona ahoana? Mety misy hoe vehivavy mpivarotena iny ve non tsy hiarakaraka amin'iny aho fa tsy mandoa hiaraha aminy fa hitady hanantona azy hitory ny teny aminy. Zao raha mandeha amin'ny any, non zao tsy hamonjy azy. Ndehana dia tory ny tenin'Andriamanitra. Torio ny tenin'Andriamanitra. Maro ny olo mangetaheta, maro ny fanahy ny olo tian'Andriamanitra ho vondre. Jesosy. Halleluja. Zany ary ny teny Tompo. Dia voninahitra ao Jesosy Kristy. Voninahitra ao Jesosy Kristy reriana. Vavaka atsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo misaotra ny fitiavanao, fa lehibe tokoa ny fitiavanao. Le fitiavana tsy miova omaly any oro mandrakizay. Le fitiavana Jesosy, fitiavana maro. Fitiavana maro no nitiavanao anay. Koa Jesosy, raha velona tao anatinay ianao koa ny fitiavanao ny hirotraka tao anatinay. Ny fitiavanao ny Jesosy, ny tiavanay ny raha lainay sy ny raha vavinay. Isora tao anatinay ny fanavakavana rehetra, ny tsy fitiavana, ny fankalana, fieboebona, fanandretatena, avonavona. Zany rehetra zany Jesosy, isora tao anatinay. Mitiria tao anatinay ianao Tompo, amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Halleluja. Amen. Voninahitra ny eo an Jesosy Kristy. Irery ihany. Halleluja.